ratsy hevina hatrany ny tantara. I Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana no nanaiky ny basy Toliara ny taona 2024 izay mbola Toliara Sandsa no iantsonina ilay orinasa tamin'izany. I Andry Rajoelina indray avy eo no nitsipaka ny basy Toliara ny taona 2024 rehefa teo amin'ny fitondrana ny SVM. I Andry Rajoelina no nanaiky ny taona 2024 ny basy Toliara. Nitsimbadika ny rasa taorin'izay ka ireo nanohitra ny Toliara Sandsa no lasa nanaiky rehefa niova basy Toliara ankehitriny. Niovaova ny fomba fijery nandritra ireo fotoana ireo. Ny azo ambara dia ny hoe izay azona vola amina fomba mora no safidin'ny roson'ny mpitondra ka nomena fahazon-dalana ny basy Toliara. Misy pitsopitso ny tokony hojerena nefa mialoha izany matombo tokony sy tsy manaiky hatramin'ny farany tahaka izao ireo mponina any an-toerana. Hoe ofinany début de travaux firy volana ny délai d'exécution ao anatiny. Ty moa zany de maître d'ouvrage no misoratra eto de hoe ny présidence de la république tsy maninona zany fa iza zany le manatanteraka an'le asa le entreprise mission de contrôle deal zany moa deal zany ndray zao malaza deal tsy fantatra tsony tsy manaraka ny deal tany ambadika tany ka zay natao hoe tsy manaraka ny tokony ho izy ao anatin'ny kipitsipitsiny ao anatina projet présidentiel nefa le resaka projet présidentiel amiko zany de sary io ary eto anie efa ny ahitana voalohany volam-bahoaka le tatanina volam-bahoaka le ampiasaina ao anatin'le izy de zao korakora kaboraraka tsy misy mandeha amin'izay laoniny i panneau de chantier ave moa tahaka zao ka maika efa ny zavatra ao atao eo fa amiko le izy mampanahy ihany satria raha fahafantarantsika anazy de mbola misy fitsarana io tany io mandeha tribunal io tany io ka mety tetika anankiray ve atao raha matahora ve le hoe projet présidentiel de rehefa projet présidentiel tsy maintsy atao ahoana jereo ny autoroute fa manohatra ny olona jereo le zavatra le izy rehefa tanamasoandro voatsela vao tamin'ny sabosy ny tena meritsy atotsika rehefa tsy raha tsara fihevana na amin'ny olona eny fotony manao zavatra tahaka tony tsy misy mandeha amin'izay loanany zany io fa de zay ngambany zay mifandraisako anazy hoe fanaovana raha matahora amponina andray soro ndraiky de asa moka fa de rehefa anaiky ny mponina andray soro de zay zanyko. Ny raha ny zavatra misy ihany koa efa taona maromaro izy ity no nandeha teny amin'ny fitsarana araka ny nambaranao teo ary asa izao hoe zany ny entina anampenana dome projet présidentiel de tsisy miteny tsony reo tompotany sy ny maro samihafa ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa raha nisy songadina tao anatin'izay resakitsika izay ianao teknisiana fa ianao koa olo-pirenena ny tsy fanarahan-dalàna no lehibe indrindra tao anatin'izay rehetrarehetra izay zany na resaka fefilosy fa raha ianao vahoaka madinika tsy manara-dalàna de tonga de ary va ny mpitondra fanjakana io ny ataony taratritsika amin'io panneau de chantier tsy ara-dalàna daholo zavatra atao de inona zany lay amin'ny maha-olo-pirenenanao inona lay tokony atao sy ny eo anatrehany zany satria efa raha ny hita aloha zany efa vahoaka mandinika ihany no misy eto amin'ny firenena ao anatin'izay rehetrarehetra izay vahoaka mandinika fa mahantra ihany koa aloha sy nampahanitraina ny manahoana sy manahoana zany lay tokony atao aloha zany ho an'ny androany nany androany ane tsotra reny vahoaka miteny rehetra reny ane tokony efa anaitra mpitondra fanjakana misy famindra tokony amboarina ao anatiny rehefa tsy tonga saina izy mazava ho azy an'ny vahoaka ny fahefana ary tsika vahoaka tena zay mbola mila fitaizana mihitsiny rehefa omena fahefana ao anatina fifidianana de eo tsika ny tena mila malina satria mamaritra ny hoavintsika io resaka fifidianana io de tsy gahaka tsika androany raha hoe nandeha ny fifidianana teo aloha de mahazo mivarotra daholo eny amoron-dalana mbola zaraina koveta sy amena vary sy ny sisa sy ny sisa rehetrarehetra mahazo elo eny amoron-dalana ny amena elo fa rehefa tapitra le izy barakay mialaovarotra fa le mpivarotra eo analakely nefa le izy mipetraka le mpita-tafika izy tsy olana ngefa fitadiavana io afaka mivarotra eo analakely nanany Toliara ianao hivarotra analakely fa tokony ho anatin'ny sehatra ny ara-dalàna fa le tiana ho tenenina ao anatin'le izy de zay le fandraisana ndraikitra ny vahoaka zay amin'ny andro mpifidianana de tsy tsinjo ve hoe raha pitso rafaka pitso ane tsy mitana ny teny nomeny reto mpitondro reto avy ny zaraina elo androany hivarotana eo amoron-dalana raha pitso rafaka pitso miala teo indray honinareo de teo zany ny iainana misy andraikitritsika vahoaka malagasy zany ao anatin'izay le hoe ahoana moa zany ny fomba hanovanan'ity
mila fahatongava-tsaina ho an'ny rehetra fa rehefa tsy tsika ny tonga saina ao anatiny dia manao izay daniny kibony koa ny mpitondra ary zara ny arany tsy misy miraharaha io fa dia mijery fotsiny fa nefa ahoana le fiainan'le taranaka rapitso sy rafakapitso ny antsika ny eo vita ihany fa ny problema izay iainan'ireo zanakitsika ireo a dia avy 10 eny avy 100 eny sasany efa manana vary santimetatra kiny azo moa zay kinige mbola le araky ny lazain'le namantsika tamin'ny antsotarobita eo e ny anisan'ny olana fosotra voalohany ao anatin'izay tena olana ka zay nataoko hoe fandraisana andraikitra ao anatin'le izy a tsy afaka miraviravitana na vahoaka malagasy ary za mino za matoky a fa manana izany vahoaka malagasy zany a rehefa andray andraikitra rehefa vonona andray andraikitra dia tonga zany fandraisana andraikitra zany amin'ny fotoanany zay no fanekevitry ny olom-pirenena ao anatin'izay mahatsapa ny marary ny vahoaka malagasy ny zavatra misy eto amin'ny firenena eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia ny farany fanontaniako farany ao anatin'izay amin'ny teknisianina anao ny resaka fanamboaran-dalana idirako kely 2 minitra ity resaka fanamboaran-dalana ity satria raha nita aloha dia manamboatra ihany zalahy mamisy ny fanamboarana fa ilay fahatezany fahatezany ange raha tsika mahita io anaty fahavaratra ve anao manao lalana ny fahavalo lalana voalohany a dia io rano io tapenanao le goudron ety ambony a ny famohan-drano ao ambany ao a tsy esa miraharaha vao tapina le goudron androany a raha pitso misy miotsaka ao ananinao a dia lavalavahana kely dia tototofana kely a tsisy fandraisana andraikitra e zay le efa lazaiko teo hoe lizany hoe sy eo ivelany e ho avy le président dia amboarimboarina aloha zay hitsahany mitovy amin'le nylazain'ny tany Toliara teo mitovy amin'ny tany Marghe dia io ny eto Tananan'ny indray ihany koa tsy aharitra io e ary le manahirana ny ao anatin'le matavy ny mpitondra ary zay misy andraikitra mantsy ao anatin'ireny fanamboaran-dalana zany olona saina misy ny atao hoe garantie décennale zay tokony mipetraka fa androantsika manamboatra ny entreprise anankiray dia misy entreprise anankiray mamerina n'iny asa iny tsy fantatra zany hoe aiza zay garantie zay impiry avoaka io volam-panjakana io volam-bahoaka io anamboarana tronçon lalana iray zay mitovy afaka jerentsika zany eny Atsirabe fa efa nikitikitihana ange iny Atsirabe iny e dia ny ala le entreprise iray dia misolo entreprise dia aiza le andraikitra ao anatin'le izy ahoana le ny aza iny tena mahasarotiny ahy e le volam-bahoaka e fa nga io lanilanina amin'izay hitiavanao anazy tsy vola mibabanao izy sady tsy vola mamanao niketranatrano amin'ny fahazahoana le tsenam-bary-panjakana akoatra niketranatrano amin'ny fahazahoana tsenam-bary-panjakana varinana ianao e anao lalana zany eto Tananarivo dia tokony aiza ny mpanao de chantier aiza manamarika hoe tia ny marsy nanaovana n'io lalana io eto Tananarivo fa dia hitanao eny ny fiara-vaventin'ny mpanao lalana tsy fantatrao hoe aiza no atao aiza katraiza no atao dia gaboraraka le fitantanana n'le volam-panjakana tsy fantatrao hoe ahoana tsy anananao tsisy mazava zany hoe vola vaiza vola takininona sa vola men'le président vazaha le izy hoe moany aloha fa mba ataovy tsaratsara zay hitsahako ao anatin'le izy zany zavatra rehetra zany manahirana ary zany zavatra rehetra zany volam-bahoaka ny tantanina anjara mpitondra mampiseho mangarahara ao anatiny rehefa tsy ampiseho mangarahara izy dia anjaran'ny vahoaka no mitaky ny mangarahara anjaran'ny solombavam-vahoaka indrindrindra satria zay no andraikiny mitaky ny mangarahara ao anatin'ireny fa dia eto zany dia tikano sy tikano masobe tsy mahita daholo fa dia hoe io fotsiny misy engin anamboatra lalana tsy fantatrao hoe atraizakatraiza no atao tsy fantatrao hoe contrana marché taiza vola vaiza amin'ny famatsim-bola vola mpanjakana madidio ve fa dia zay fotsiny le izy ary zay mila andraikitra be da be fa ty amintsika vahoaka fa tsy hoe zay ataony ao fa raha zay ataony eo dia za tena miteny amintsika le taranakitsika ao ariana no potika ary zany mampalahelo ankasitrana Andry Rajoelina ao anatin'izay faneho-kevitra izay hevitra teknisianina mahakasika an'ireny fanorenana tsy ara-dalàna mahakasika ny fanaovana fotodrafitrasa eto amin'ny firenena mahakasika an'izany hoe resaka fanamboaran-dalana ny resaka plaque sy ny maro samihafa izany zany ny hevitry ny teknisianina zany maneho ny tsy inona moa zany tsy fisian'ny fanarahan-dalàna mahatonga an'izao toe-java-misy izao tsy fanajana ny lafiny ara-teknika isan'ny vetivety aloha isika dia miverina eo rehefa avy eo ny famakavakana amin'ity maraina ity satria dia zava-dehibe tokoa
no nambara teo tao anatin'ny sehatra maro isan-karazany ao anatin'izay sehatra izay satria dia tena maro be ny resaka manodidina ny raharam-pirenena eto amintsika ny mahakasika ihany koa ny hoe inona ny zavatra misy marina ny ambadika ny inona marina ny tena zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao makaiza ny lalakalehan'ny vahoaka inona ny tena tanjony itondran'ny mpitondra nyity vahoaka malagasy ity makaiza ny tena fiafarany izay vahoaka malagasy izay dia inona ihany koa mety atraiza ny alaliny izay mety azahoan'ny vahoaka malagasy ny zavatra rehetra izay zany rehetrarehetra zany mila fantaritsika na izany anaty izany aloha dia efa maro be anareo teo memenina ny amin'eo tsy tafiditra mivantana aloha dia asesitsika eo aloha raha ginesy ny olona rehetra zay efa tafiditra ianao miarabanao eny tompoko hotoizantsika ihany izay dia rehefa tafiditra eo tsika dia horaisitsika n'izay antso tafiditra amin'ity maraina ity ny zavatra iainan'ny vahoaka iny ny resaka fanatanjahantena efa ny rahantsika nahita iny ny zavatra iainan'ny vahoaka ao amin'ny ankehitriny dia ny hoe fametrahana an'izay rafitra izay tsy olana mihitsy ny eto tsy ny olona fa le rafitra mihitsy ny tena olana eto amintsika raisitsika miandalana eo izay antso tafiditra amin'ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 ao anatin'ny fanajana tanteraka satria nonjam-peo dia tady mazavatsara fa fanabeazana sy fitezana ny vahoaka malagasy tsy ilayntsika ihany koa ny resaka mombana fandranitany satria dia rahantsika malala ny toetra raha-pirenena tsy takona fenina intsony ny zava-misy amin'ny ankehitriny ny 038 14 882 24 ny 032 12 888 19 zay no fahantsika miantsehatra amin'ny ty maraina ty dia raisitsika miandalana izay efa tafiditra ao ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao betsaka ireo vahoaka malagasy indrindra moa fa amin'ny faritra atsimon-drano iny zany hoe mena atsimo mihitsy izy ity manomboka eto Tananarivo atsimon-drano hatrany amin'ny faritra atsimo ray manontolo any dia mafapana ohatrany ratsy atokavana ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny resaka mombany hoe vokiava mahatratra hoe maharitra ve sady efa zatra le tolotolorana ve ny vahoaka ao anatina sehatra maro isan-karazany raha isika izay antso tafiditra rany ao anatin' izay sehatra izay ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no raisitsika amin'ity maraina ity ny SMS dia lanitsiny aloha tonga dia miditra mivantana foana isika satria ao ny afahantsika maneho hevitra ankalalahana nefa ny ny fomba fitezana sy fanabeazana no metsika ny vahoaka malagasy ao anatin'izay sehatra zay dia toizako ny famakafakana amin'ity maraina ity satria dia zay no apetraka ao amin'ny ankehitriny hoe ny vahoaka malagasy ireo makaiza nitondran'ny mpitondra azy Tananarivo rery ve io le averintsika foana Tananarivo rery ve no Madagascar zay eto dia mamerina foana fa tsy Tananarivo rery Madagascar fa rehefa anao ianareo dia ambaro eo avokoa ny revoaparitra rehetra sy ny lalana rehetra tsy ratsy mihitsy ny fanamboarana eto hoe zay navitany eto dia nisorana avokoa hoe tao anatina sehatra maro isan-karazany fa reo olona zay tsy nahavita dia hitan'ny avana eo izy ao anatin'ny fandehanany raha-pirenena eto amintsika dia anjaran'ny vahoaka malagasy ny mamaritra hoe mbola ilaina ve reny olon-dresa tsy ilaina tsony manoloana ny tranga rehetra zay misy eto amintsika tsy ny hoe ny fanatsarana ny efa tsara hitantsika zao ny miaingo ny katedrala Analakely midina ty Analakely ray manontolo iny amboarina le efa tsara teo fa raha mivadika tsika midina kely ao ambadika kely eo petite vitesse midina kely eo beoririka dia jereo tsara ny lalana eo zany ve le zavatra tena iainan'le vahoaka malagasy raha mivadika kely tsika ry amin'ny 7 hektara ry amin'ny vaty be ry izay zavatra rehefa manao zany dia atao avokoa zay rehetra tokony atao rehefa nametraka ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe teto amin'ity lalana ity dia simba isa-taona isaky mivampitaona amin'ny fahavaratra rehefa mirotsaka no rotsakorana tsy tokony zany raha ny ingénieur mahay an'izay asan'izay tsy tokony atao tara intsony io lalana io fa tokony mivadika rary vato pave zay ny le tokony ho izy fa io dia le aleakana an'le vola le amenona paosy fotsiny hoe ataovy tarany dia ataovy manifinify dia amin'izay dia efa tsika ihany miditra amin'le vola ao anatin'ilay izy dia zay zavatra izay malasa saina maneritreritra foana ao anatin'izy ity efa misokatra io antso io ka dia izay rehetra izay zany mila faharitan'le vahoaka malagasy hoe
inona mbola andrasana tsika tsy mila mijery tsony hoe ity le boky tena vadika tsy mamadika pejy itsony zay lefa teneniko foana hoe tsy mamadika pejy itsony fa manova n'lay boky mihitsiny a manana boky vaovao indray zany fa tsy le pejy tsy tantara mitoy zany fa tonga de boky vaovao tanteraka no mivelatra de mamaky an'le voalohany hatrany amin'ny farany fa raha mbola mijery an'le boky tsika hatramin'izay ka hatramin'izao zay nge mahatonga anazy mifanilika hoe ny zavatra zay tsy vitan'le olona tao anatin'ny 20 taona de vitaitsika ao anatin'ny 5 taona ay zarany iza mandainga de izay zavatra rehetrarehetra izay no malasa saina maneritreritra ny mahita azy amin'izao fotoana izao satria tsy lay fomba nanabeazana nylay olona efa miteny hoe zange nampianarina nandainge zange efa nampianarina namitaka le rehetra de ataon'le izy de tanterahany izy am'izao de le olona etsepita sy le mpanaradia azy de merci président foana satria zay le zavatra efa mifanarahany zareo any ka na le olona ao anatin' zareo raha de efa mahafantatra an'izany de manara-drenondrano izy ao anatin'ilay izy hoe zay ny nampianarina anay zay ny nitondran'ny mpitondra anay ohatra ny mpampianatra any an-tsekoly any io rehefa mahafantatra an'izany le mpanabe mampita anazy amin'ilay mpianatra de anaran'le zany tsy mahagaga raha tsy fitondratena ao anatin'ilay izy ny 038 14 882 24 rehefa misokatra io sy ny 032 12 888 19 de zay zavatra izay no malasa saina maneritreritra ny lay akamaroan'ny olombitsy amin'ny ankehitriny izay efa lasa olo marobe zay lasa vahoaka malobe amin'izao fotoana izao satria na ny antony reo olona zay nanara-drenondrano efa leo ny zavatra zay misy efa hita ny zavatra nataon'lay mpitondra de tsy te hanaraka an'izay intsony izy efa tena tsy mety tsony rangaty zavatra ty fa zay de tsy te ho ratsy endrika manoloana ny raharam-pirenena eto fa de aloha zay hiala mazava ao anatin'ireny sehatra ireny na ireo mpanaradia azy zany fa ny olombitsy amin'izao zay mahazo tombontsoa zay mbola migoka an'izany farany de ireo miaraka amin'ireo ary izy te hametraka ny dia tanany foana amin'ny zavatra rehetra hitantsika tsara zao raha mandeha kely atao pitatafika eny tsika de efa hitantsika misy andraikitra ny eo amin'ny be ny tanany misy andraikitra ny eo amin'ny solomavambahoaka misy andraikitra ny eo raha raisika ny ara-panjakana ny ministera amponina misy andraikitra ao amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka fa jerena fotsiny ohatra ny tanina lavona le olona ao efa rava-fananana tsy hoe rava fotsiny teo de hoe nrodana de do fa tena fo an'ilay rano de tsy tapopoka ntsony tsy voafaritra ntsony hoe aiza moa nisy anay teo de zany zavatra rehetra zay le teneniko teto foana hoe raha reo fonja zay nataonareo reo avadika ho toerana izay ametrahana an'ireny trabona ireny de manana toerana zany tsika efa hary fomba hoe tsy maintsy mivadika ato nareo rehefa fa tsy hoe any an'le toeram-pampianarana any amin'ny sekoly fanabeazana fototra na any am-piangonana any amin'ny trano fivavahana le izy efa hoe trano fivavahana mbola alefanareo any le izy efa hoe trano fampianarana mbola alefanareo any lasa le zana-bahoaka lasa tsy mianatra ao anatin'ilay izy de zanaka-reny efa nitseto no mianatra fa ny ampitan-dranomasina zay ny le zavatra tena malasa saina maneritreritra amin'ny fandehanany raharam-pirenena eto amintsika de zay mahatonga an'ilay olona mampiakapeo mafy manoloana ny tranga izay misy eto amintsika tsy mahagaga mihitsy ny raha ny filoham-pirenena amerikana ny hoe foanako ny anany ny resaka momba ny fanabeazana fototra ty aminay satria efa nandany imbola nandritry ny firitaona izany tsy nisy vokatra de mifoanany dia aseko mody avokoa ao anatin'ny fotoana vitsy reo mpitsoponenana 2:3 aty aminay satria fanarahana tamin'le filoham-pirenena teo aloha zany de le vahoaka amerikana aloha nijereko zay le olona mijery le maolona ao anatin'le firenena raha manana finiavana an'izany le mpitondra atsika hoe de ny vahoaka malagasy aloha nijereko meko toeram-ponenana tsara izy ireo azo antoka nijereko tsara ny vidim-piainana omeko anazy tsara ny resaka mombana herinaratra sy ny rano fisotro madio manerana Madagascar io resahany io de mety hitehaka amin'izay ke vahoaka malagasy hoe merci président fa tsy hoe olombitsy mahazo alizy de merci président de avy eo le olombitsy zay tao anatin'izy lasa tsy merci tampoka président tena mijaly rangahy zay
misy olona zay raha isika eo amin'ny boribory tany faefatra zay voafidy tao solombavam-bahoaka an zareo zay rary vy kely napetraka teo amin'ilay arabe fandehanana mba ezaka mba nataony de mikafara hoe zay efa nanao an'io rary vy kely ataontsika tsisy roa telo metatra le andehanan'ny litanareo le andehanan'ny rano le hoe mivarinao ny rano de zay zany io efa nanao an'io de zay tsy anara-maso an'io fa de mbola misy mipisotasota rehefa nanao ianao de tokony manao ampitiavana de mametraka olona zany ianao raha ohatra zay foana mipetraka kely izy de misy mangalatra de mametra zavatra hafa mametra pekady fa iza daholo reo vahoaka zay mifidy anao ka nga izy tsy le olona le manodidina io zany mazava tsy mifidy anao fa tonga ho azy fotsiny teo anao tao amin'ilay toerana de zay mazava ho azy ao anatin'izay zay nge mahamenatra lizy raha zany tonga eo amin'ilay toerana lehibe ny tanàna nefa le vahoaka mifidy ana vitsy kely fa nitereko masaka atao voalobotraza de tonga eo le menatra na ny andeha eny an-dalana raha mety mifamingana eny ny tongotro de izany tsy le fidinana hoa rehefa misy ny zavatra mahazo le vahoaka malagasy de iny le mandeha le midina ifotony tsara ny elizy fa midina ifotony fanabe tare fotsiny nareo tsy mitondra na inona na inona tsy mitondra vahaolana fa rehefa tonga nareo de miteny fotsiny etoka moa zany zay de hijery anareo zay fa ho avy eo ny BNGRC de ho avy eo ny ministeran'ny fahasalamana de ho avy eo ny ministera mpona satria zay ny anjarany zay nge le ataony lehibe ny tanàna re olona fa raha ny teny izy hoe tsy hijery amin'ny maha olona anareo sy hanala ny tsena rehetra eto andrenivohitra de zay tena tsy nahazo akoriny izy na raha isan-tsato raha tamin'ny fifidianana zany zavatra rehetrarehetra zany no ilaina foana amin'ilay hoe mametraka n'ilay paikady mazava ny olom-pirenena aza variana fotsiny amin'le kitolotolotra le androany any de ny ariva tsy fantatra de izy nanome anay de zay tsy maintsy nitatsabato de latsao le vato de aza mitaraina intsony de zakao miakatra be zao ny reny ranona etsy lakan-dranon'andreantany efa mivarina ty amin'ny lalana ray manontolo sy ny anatin'ny toeran'ny olona allo eny tompoko manahoana tompoko panao eto mifaneho-kevitra anao iza de avaiza azafady eny tompoko momba ny kanalin'andreantany zany no iresahana ny kanalin'andreantany zany no mitondra ny rano rehetra eto Antananarivo sady canal d'évacuation izy io no canal d'irrigation ary efa nisy ny projet plein d'Antananarivo marihana fa ny construction rehetrarehetra amoron'ny kanalin'andreantany dia illicite avokoa ary efa exproprié izy reny sady nomena indemnité no namena site de relogement fa mbola be dia be ihany no manorina eo amoron'ny kanalin'andreantany io zany ny tena fototraina Antananarivo mahatonga ny rano ety amin'ny ville Ampefiloha Andranomanala sy ny rehetrarehetra tsy tafavoaka ka tokony mandray andraikitra zany ny fanjakana indrindrindrindra fa ny fivondronana fa ireo olona rehetrareo de efa exproprié daholo de mila sorona izy io noho ny antony tsy ahafahana manao any fanadiovana an'io canal io sy mi-entretenir an'io de zay tompoko ny tiako tsindriana mafy raha momba ny construction illicite eto Antananarivo. Makasitraka anao anatin'izay faneho-kevitra izay sika rehefa miantso efa hatramin'izay moa ny fandarantsika dia 2 minitra ihany fa afaka miveriny tsika satria betsaka ireo te hiditra mivantana ihany koa 038 14 82 manona namana olona tsara miarabanao madame Soura avy aty Ambohimanjakely oeto faneho-kevitra ny zavatra tiako tenenina dia zao ity mpitondra antsika amin'ity zao fotoana io mihitsy tsy manana rafitra tena hitondrany an'ity Madagascar ity ary tsy miomana mihitsy izy ny hitondra an'ity Madagascar ity fa tsapatsapainy ny anina koa izy kaka tsy anina dia atody
zay fotsiny itondrany an'iny dia ataony amin'izay mampety azy fotsiny rehefa tonga ao amin'ilay fitondrany izy mahatonga ana miteny an'izany dia izao nandeha nitetezamita inona moa ny zavatra tsy nitenen'ny mpitondra io tateka ny ve iny izy nilaza fa nirma nanomboka 2013 tany an-dafy tany nanomboka 2018 tamin'izy nilatsaka ho filoha tsy nitevy izy tonga avy any ety miandry alamy fotsiny dia tatekana fa atao amintsika amin'ny vola tia mively rano 3 na tateka ve zany reny nge zany fanambakana olona fotsiny entina hanao an'izay alany azy fa izy rehefa alany dia fa manana programany anazy manokana sy ny ekipany sy ny vahoaka izay miaraka aminy vitsy an'izy matoa izay mitateraka amin'izao fotoana io zao iny nikanja ny Barea nandeha iny ny Barea ny olona zany ianao mondial zany ny omany efa 5 taona iny itsika ve na kianja tsika tsy homologué ny mpanazatra tsika efa ty amin'ny inona vao dedavina ny mpilalao atsika efa inona vao avondrona zany ve dia ahitananao hitamboka fa mba tsaka ihany aloha le lalao an'zareo fa ninona dia fa ratsy ny fanomanana hatrany amboloana io kianja ny Barea io nandaniana voloatina tokony nanavotana ny arimaty maninona ka nanao ihany natany amin'ny toerakafo ianao nalangana anankiray vaovao mihitsy hatramin'izay nge ny kianja mamasina azy mandresina lalao iraisam-pireneny ka manonona nonon'izao raha isika eo ihany ny antso tafiditra manaraka raha tolo-janahary le tenenina hoe isika manana kianja fa tsy ho kianja Barea kianja misy eto amintsika manara-penitra be mihitsy manara-penitra fa le be tsy androfana allo ahoana fandehany le namana toyanga atara hoe eto fa tapaka momba le resaka Barea zany mba sina tenkely satria tena mampalahelo mihitsy le satria tena vokatra tsy fahaiza mitantana amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mihitsy zany satria raha ohatra zao teo an-kianja ny Barea tsika nandray le lalao reny mety mba hafahafa kokoa ngamba vokatra makahira le Barea aloha fa tena tsara ny endry daloha nataony fa atsika zany tena maro ohatra le ohatra hoe mampiatrany vahiny antranon'olona atsika ka tsisy asany tena tsisy asa satria zao ianao ve mandray vahiny ianao dia anatran'olona ve ianao ny andray vahiny dia ohatran'izay koa tsika io raha teo mamasina nandraisana an'iny baolina iny tsy ohatran'ireny mihitsy mivokatra atsika ary tsy hanao tsindry ohatran'ireny koa ny arbitra fa tena mampalahelo Barea sy manesy andreo mpitondram-panjakana reo zany tsika mba maheno tsara ve ianao hijery an'le ia maheno tompo gana koa nge vahiny tao Maroc fa tsy tsika ihany vahiny izy zany fa mba hafa ihany tsika hoe teto Madagascar nandraisana le izy azonao mazava le teninao mazava zany le mandray ohatrany lasa andro zany ianao ka raha zay le tenen'le namana ty zany dia hoe afaka kokoa mba nisy fanohanana avy amin'ny mpijery tsy nahasany nanao tandrevaka ny mpitsara satria hitantsika nge le fahatsoana voalohany nataon'ilay vodalarana nahafaty le baolina voalohany tokoa dia hita ohatra le voatosika indray no nahazo no diso dia mety zay le tiana tongavana natale izy hoe tsy rariny natao amin'ny mpitsara efa tafiditra anao efa tafiditra anao iza dia avy sy tenena hoe za avy aty ananina to dia tenena vetrany tapaolo aloha raha fa mety tsy maheno mihitsy angamba izy no dia efa tapahana aza mienao izy be fa to dia le telefôna nenona dia rehefa tafiditra nareo tenena hoe ianina avy aty ananina dia to dia eto avy hatrany faneo-kevitra reo satria le 2 minitra atsaniko ny mikasika ny Barea sy ny anina akabaina foana aloha ny Barea satria efa mba niova mihitsy le Barea izy fa mikasika n'ity tanitsika trandrahany vahiny ity nandeha ny tany Ambatovy nandeha ny teo misy tombotsoa any Gasy ve le izy sa tombotsoa any mpitondra dia miteny indray io mandeha ny base Toliara maninona re olona aza mpitena tsony ny tanindrazana itsika nge mbola voaroapolo tapitrisa ny etony mbola afaka mivelona amin'ny fambolena sy reo arena manaranomasina nanabakabaka mety ambony tany ny volamena sy ny anety amin'ity tany ity maninona ka reny trandrahan'le mpitondra atao zay avelona ny olona amin'ireo zavatra misy ambony tany eo aloha aleo le base Toliara olo vaintakanaka satria nahoana izy ny fanabeazana
aleo aloha tsika manomana vao gasy ingénieur olona manam-pahaizana afaka hitsandraka an'io dia amin'izay fotoana izay ny gasy no mitsandraka anazy fa tsy voatery homena amin'ny vahiny efa lesika ny namezana any Ambatovisy Tencemena aleo amin'ny malagasy amin'izay le tany aleo ny tandrazana ho an'ny takanakanarina any tsy maninona fa itsika mbola velona amin'izao Madagasikara zao iainantsika zao fa zao mpitondra no tsy mahay mamelana antsika amin'izao fa ty tena loatra dia tetitetehany alohan'ny mandohan'ny tsosan'ny takanaka fakamandiny dia mbola alainy indray ny tany tokony hovain'ny takaka fanamandiny ho anazy daholo le 6 millions de dollars moa dia nanao zany potika eo ajanona eo io nama aleo amin'izao sat aloha ngamba renany fankitsika miverina mandray antso fa hitondra kely le resaka resanao mahakasika ny hoe base Toliara ny mahakasika ny tanitrandrahany vahiny be dia be ny tanitrandrahany vahiny eto isan'izany anisan'ny tena andrandrana faratra moa zao fahatongavan'ilay filohantsika ho avy eto Madagasikara satria io ngamba mety hisy ny fifampirarana mahakasika an'io nosy miparikana ny indzeparsa io fitrandrahana tsy fitrandrahana nataon'ny frantsay amin'ireo toerana reo nefa tsisy tombony na kely raha makatỳ Madagasikara raha ny arataratasy aloha zany ny resahana ny fiekeny zao tontolo zao ny ao amin'ny volana raisam-pirenena dia manaiky fa any Madagasikara reo ka eo ny tsy haiko manao ahoana sy manao ahoana ny endrim-pitantanana misy eto amintsika mahavita mifanaraka amin'ny la Frantsa ave iza tsy terina te hiditra be any amin'le Tsipriany amin'le hoe ndao averina te amintsika satria raha iverina te amintsika reo dia ny ay alo voalohany indray tena ho voatantana araka ny tokony ho izy ve le îles éparses rehefa tonga hoe miverina amintsika mo ve anana fitaovana anana fahaiza-manao anana ndrerina fanaraka amin'izay tsika hitrandrahana andreo ary anaiky an'izay ve la France izy mantsy endrikendrikana fanjanahana ihany efa tsy ekena tsony ny fanjanahana amin'izao kanefa mbola endrim-panjanahana ihany zany hoe fibodona tanin'olona zany mety misy ve ny sosikevitra za zao raha fahitako fa dia hoe tokony ho atao aloha izay fanarahana amin'ny la France ny amin'ny hoe farafarazany misy fifampizarana ny tombontsoa azo amin'ilay fitrandrahana atao ao farafarazany tokony ho zay aloha satria raha manaiky an'izay zany zao ny frantsay dia manaiky aloha zany izy fa tsy tompony zany hoe karazana manofy izy ny eo ambonin'le tany fa tsisy mitsy mantsy fanarahana tala izy tsika mety azakazaka eritreretintsika to dia any amin'le hoe avereno aminay ny taninay zay hoe tonga dia eritreretintsika avereno aminay ny taninay ny rafitra eto amintsika ave mavita miady amin'izay hoe avereno ary raha tsy anaiky izy dia anao inony tsika ny frantsa aloha zany tsy raha malala fa anisan'ny matanjaka ara-toekarena matanjaka ara-tafika io moa zany ny tafika io anisan'ny tena zava-dehibe raha io ve ataontsika hoe tany de ataoko hoe tanyna firenena matanjaka anankiray ireo nosy miparika reo inona mety zavatra nitranga inona fa io zao hoe raha tsika malala ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine misy ady ara-tany ao hoe ty taninay ty anjaranay ty tsy anareo ty de raikitra ny ady isika aloha tsy afaka ny ady amin'ny la Frantsa anao viana raha ny zava-misy ny zavatra mitranga na diplomasia na ny resaka raha tsika malala ny fahalementsika ara-pitantanana tsy manana diplomasia faharoa dia eo amin'ny lafiny le resahana hoe ny rafitra misy indraindray na ny zava-misy eto amintsika eto amin'ny firenena zay moa le tonga amin'le any le namananankaraha hoe le volamena aloha farafaratsa fantatra zany hoe any Komoro dia fantatra hoe any Afrika Atsimo dia izay aloha dia fa zava-dehibe dia aleo aloha hoany ihany mandra-pilamina ny eto tanàna dia rehefa milamina ny fitantanana eto dia avereno amin'izay le izy dia fantatra hoe iny fa tonga ao amin'ny banky foibe Madagasikara le volamena satria nandeto amintsika rangena anjavony e dia eo mihitsy le aya am'le hoe raha ohatra ka raikitra zany raha omeny frantsay tokoa zany ny ireo nosy mipaka eo le idjepar zany io ary eto anareo ny taninareo fa hiala zay tena azo antoka ve fa isy fiatraika ny ara-toekarena eto Madagasikara ny fahazonan'ireo nosy miparika reo eo le resahana hoe ny ara-pitrandrahana iny fitrandrahana iny eo fa ataovy mazava ny resaka ataovy mazava ny karatra hoe inona le ho ataon'ny mpitantana na io fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay amin'ny volana aprily eo inge zao dia raha ny tokony ho izy raha misy ny etaetam-bahoaka zany etaetan'ny vahoaka iny fotony raiso ny etaetam-bahoaka apitao aminy ny etaetam-bahoaka hoe zao ny etaetan'ny vahoaka eto aminay mahakasika ny fifandraisana misy eo amin'ny frantsay sy ny malagasy misy zavatra be dehibe ao ambadik'io
fitsidiana moa ny filazana izy fa misy délégation na valopolo izy raha resaka loatra eto no avy eto zany hoe isehatra maro de maro voaresaka ho voakitika ao anatin'ny fandalovan'ny filohampirenena frantsay ny fifandraisana ara-diplomatika ny fifandraisana ara-toekarena ny fifandraisana ara-piarahamonina ny fifandraisana ara-panabeazana zany tafiditra daholo aiza ho aiza ilay akon'ny fiaraha-miasa ntsika hoe fiaraha-miasa zany eo amin'ny la Frantsa sy Madagascar be de be ny firenena afrikanina efa manomboka manilika ny Frantsa hoe tsy mety aminay intsony le miara-miasa aminareo mety antony noho ny fanararotana noho ny antony hoe vina tsy mitovy sy ny fijery tsy mitovy isika ve asa iteny amin'ny Frantsa hoe zao ny zavatra andrasanay aminareo ka rehefa tsy tanteraka reo ty de lo rava samy marina isika ve asa io zany reza hoe asa ametraka andatabatra le tabatra boribory moa sy de boribory hoe asa iresaka sy andoda tabatra ve tsika makasika an'ireo fananatsika bodoin'ny frantsay eritrereto hoe ianao zany manana fefy manana trano anao de mifefy tsara tranonao de misy zaridaina maromaro eo tsy azonao andehanana zaridaina trandrahan'olona hafa any ivelany ohatray mantsy le zavatra mitranga na ny fanaraka amin'ny olona io raha hoe aleo rangary rehefa samy ampiasanareo ihany aloha ty zaridaina ty de ny roa pahatelo ny vokatra zany mba makany aminareo de ny ray pahatelo mba makaty aminay vokatra eo de mba samy mba mahazo tombo aloha tsika raha manaiky an'izay mantsy zao le olona farafarajany de manaiky zany izy fa tsy anazy le tany ary io voapirofo araky ny tsadidika moa le andalan'ny tsoratra sy ny fanarahana sy nydrehetra tao anatin'ny ny fanambarana nataon'ny ONU makasika ny hoe ny tany izay bodony frantsay am'izao fotoana zao de atsika malagasy reo ilzay parsa reo atsika ireo masa mitaky ve tsika sady tsy masa mifanaraka aminy no tsy masa ihany koa mitaky fa de ohatrany hoe modimody faniny eo fotsiny de velao aloha eo ary zany ambadiky zany zavatra rehetra zany zany le afenina ny malagasy zay tena tompo tanàna sy ny tompo tanindrazana mbotatana angesika hoe mahazo ny tombontsoana eo de mody tsy mitenina mody mangina satria izy voky ary mety mihoatra ny atenda kely azy manana ampy misy tombontsoana azy any ambadiky any fa le vahoaka tsy mahasa miteny tsy mahasa milaza fa de mitazana fotsiny de lasanytrareo zany tokony ho any ambava lasanytrareo zany tokony ho tombontsoany de eto tsika mianakavy mihinany ananatsika eto inona ny ananatsika tsy haiko inona zao ny ananareo any aminareo any de zay samy mihinany ananana eto zao raha navakana karatrany de ovy zany mety hoaninay satria zay no anananay fa misy koa ny tsy manana de tsy mihinana zany tanatana vava fotsiny sy mandinika ny hoe landry zareo le izy ny misitraka sy mihinana ny tokony ho any ambavan'ny olona eto ho any ambavan'ny izy